Alahady fatelopolo ny volana oktobra mbola fahaly mitsidika ny tokantrano indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotra antsika ny arahaba ary asaina mpanajanotsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Lavalava ny fandaharantsika amin'ity ariva ity ka anomboantsika izany dia Anita Ranja handball izany izay ny farana omaly tetsy amin'ny kianja mitafina korondrano ny fedina ny tompon-daka ny Madagasikara ka voaositra tompon-daka ny Asiny Tomasina teo amin'ny sokajy lehilahy ary ny TSBC kosa avy eto Analamanga ho an'ny sokajy zazavavy. Norombahan'ny ekipan'ny Asiny Tomasina teo ampelantanan'ny ekipan'ny SC Michel Analamanga. Nianarana mahatompon-daka Madagasikara taranja handball sokajy lehilahy tamin'ity taom-pilalaovana 2024 ity. Tamin'ny isa 2020 no 4-30 tokoa mantsy no nandesen'ny ekipan'ny HTHB ny ekipan'ny SSM nandritra ny famaranana natao tetsy amin'ny kianja mitafina korondrano ny sabotsy tolakandro teo. Teo am-pialana sasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 18 no 19 ny ekipana Atsinanana. Lesoka ho an'ny ekipa Masindahy ny fanaovana fahadisoana matetika teo amin'ny fiarovan-tena. Tetsik'ilan'izay dia Henry Rangita Sirkalano no nanara ohatra izany fahadisoana izany. Na izany aza dia voaositra mpilalao mendrika tamin'ity fifaninanana nasionality ihany i John avy eo amin'ny ekipan'ny SSM. Torak'izany ihany koa dia i Christian avy eo amin'ny Asiny Tomasina no voaositra ho mpiandry tsatokazo mendrika indrindra. Laharana fahatelo no sady nahazo ny amboaran'ny fair play kosa ny ekipan'ny Asco Tuliar rehefa nandesin'ny ekipan'ny Sporting Analamanga tamin'ny isa 7-20 no 7-20. Teo amin'ny sokajy vehivavy indray dia norombahan'ny TSBC Fandimina ny amboara nasionaly rehefa nandesin'ny ekipan'ny SSIK Boeny tamin'ny isa 13-20 no 20 izy ireo tamin'ity famaranana ity. Laharana fahatelo teo amin'ity sokajy vehivavy ity ny ekipan'ny HBC Ios rehefa nandavy ny ekipan'ny HBC Analamanga tamin'ny isa 17-20 no 5-20 teo amin'ny lalao fety toerana.